amin'ny anaran'ny République Madagasikara ho fampiarana ny mpanjakana laharana raiky ambin'ny folo sy roa arivo aotra telo ambin'ny folo tamin'ny raiky ambin'ny folo janoary raiky amby roapolo sy roa arivo araky ny fahefana nomeny ny filohan'ny République ny tolona izay ataon'ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy misy ny raha latsaka ao ary raha nyresaka ny hoe malemy ny aty amin'ny fanoherana tamin'ireny etsika fotsy ireny ohatra raha ho resahana dia izao no azadinoana fa efa misy lesona napetraka atao dia ny amin'ny hoe mba tsy hisy tsony ny herisetra so diso fijery ny mpitondra hoe matony vahoaka malagasy tsy miteny dia marary izay ary mahay makalesona ihany koa fa ankilan'izay ny mpitondra ihany koa ve mahay makalesona amin'ny tantara nisy teto Madagasikara valiny tsy mahay makalesona ny mpitondra ary ao anatin'izany rehetrarehetra zany profon'izany fotsiny ne betsaka ne ny matin'ny anoanana amin'izao fotoana izao hoe zany rehetrarehetra zany anie dia anisan'ny atao hoe fitakambadika ihany koa hoe tahaka ny vavabasy ny tifira mpitondra ny vahoaka malagasy impiriny tsy efa mitaraina moa ny vahoaka malagasy hoe président tsy mandeha amin'izay lohan'ny ntsony eny ny resaka jiro sy ny rano hoe tsy misy rano fisotro madio zay tsy misy jiro ihany koa zay fa tsy nisy ny aina dikan'izany basy natifitra ho an'ny vahoaka malagasy daholo eny zany ary raha miresaka ihany koa tsika tamin'ireny avantsika teo reny izay nozy izy nareo hoe roitinareo atao resaka politika ilay satria politika pahasalamana koa anefa ny resaka hoe président mba jereo ane ireo olona marary reo raha ny teny Ambohimalaza ny tany kongo izay voan'ny resaka tazomoka izay efa anjato ny maty tao anatin'ireny fotoan'ireny fa alohan'ny président mbola ny langalitika nandeha niaraka nanao conseil de ministre sy nandeha ny rozirozy zany rehetrarehetra zany basy natifitra ny vahoaka malagasy daholo anie zany rehetrarehetra zany eo zany mipetraka hoe inona zany ny lesona azo tsoahana ao anatin'izay hoe raiso kely ao anatin'izay satria ny zavatra misy araka ny efa nitanysain'ny fenoasina teo raha ny aingy sika tamin'ilay ny azy zany ataoko hoe ataontsika hoe nanitona kely ihany ilay fomba firesaky ny antso ny namatsika avy any Tomasina teo hoe rehefa ny tokona le mpianatra nandeha ny jiro zay zany mahatonga sainy zany zavatra zany hoe tsy maintsy hiandry ny vahoaka hitrotra tahaka izany ve ny mpitondra fanjakana vao hetsika zay aloha voalohany indrindra dia manam-pirofo fa tsy manana paikady tsy manana politika hitondrana ny firenena ilay mpitantana ny antony dia tsotra tsy maintsy miandry ilay olona hitaraina zany vao hijery hoe inona ny fipetra ho raisina manoloana nyity fitaraina ny mponina ity zay aloha teboka anankiray azadino fa zavatra misy zany no ihany satria raha ohatra ka miresaka sika tany ambolohany efa ny ainga moa ny teo hoe naharesy lahatra tanteraka anie zany ataon'ny olo hoe UEM zany tamin'izany fotoana zany ary lay namatsika Tomasina moa zany dia tena nilaza mihitsy hoe fa iny zany ozy izy fa amin'izao fotoana izao efa tsy mampino intsony raha ohatra ka nipetraka izay ny ataontsika hoe fananana politika mazava sy drafitra ho an'ny fanarenana ny firenena zany farafakeliny farafaratsiny amin'ilay fitenin'ny tanora hoe farafahalika matany moa zany mba misy zavatra azo tsapaitanana tao anatin'izay taona maro izay ny zavatra azo tsapaitanana eto anie dia zao hoe mitombo ny fahantrana iainan'ny vahoaka ary mitohy hoentina manafina an'izany ity ataontsika hoe karazana tolotra karazana fameno ataon'ny mpitondra fanjakana ity ary efa nisy ny antso teo le hoe miomana isika fa ianareo zay nylahadahatra noraisina narana nanome karnesy ny sisa tamin'ireny ine efa mety misy fika maloto miainga ihany koa zany ananatiny ihany satria mandeha ny resaka amin'ilay troisième mandat hoe iny moa mbola somary lavidavitra iny mbola sarotsarotra ny idirana amin'izany fa hitatsika amin'izany fa dia ilay vahoaka mihitsy anie no nabadoina ilay vahoaka mihitsy no atao tsinitrina asa manompo an'ilay ataontsika hoe
inona moa le filazantsika azy lay fananana n'le 20 centimetatra nga ny filohantsika ny mpitondrantsika de manao tsinotrinona ny vahoaka malagasy izay ary raha ohatra ka ireo olana sedraina eto amintsika ny fanondranana are-pirenena tsokosoko a ny volamena ny sokatra ny bois de rose a ny ragidro a hatramina bibilava sy ny tarondro a efa mivoaka ny tsokosoko eto avokoa olana zany olana sedrain'ny mponina ihany koa am'izao fotoa zao a ity ataontsika hoe fifanarahana ambadika izay mivarotra ankolaka ny tanindrazan'ny malagasy a amin'ny vahiny raha tsy ilazy tsika fa tsy reo nosy mitsio a nosy sakatia ity raha bazy toliary ty am'izao fotoan'izao a eo ihany koa lay eny tsy mahabe omby ny meritsetosika eny amin'ny tany masoandro olana ara-tany avokoa zany le olana mahakasika an'iny tanin'ny autoroute iny eny miainga eny amin'ny lakerivo ivato tsara sotry ivato izany rehetrarehetra zany a olana iaina ny vahoaka avokoa raha ny sehatry ny lavanilina sehatry ny lavanilina hoy azy satria izany tsy metaraina amin'ireo tantsaha mpandraraha sy ny sisa sy ny sisa hatramina mpitatitra izay a misehatra mivantana na ankolaka amin'io a voly fanondrana lavanilina io ohatra zany ihany koa ny kakao ao ambany ohatra zany ihany koa ny resaka kafe izany a olana avokoa ny any atsimony nosy ny any amin'ny tontolo ambanivohitra any a amin'ny resaka ataontsika hoe tsy fandripahalemana voamaly any no nandefa vaovao mahakasika an'ilay any Betioky Beoara Betioky Sud fa tena mampietsi-po ihany ny zavatra ekena fa misy fifandirana teo amin'ny samponina sy ny roatota kanefa kosa misy an'ilay ataontsika hoe mpitondra fanjakana any amin'ireny faritra ireny misy mbola misy ny ataontsika hoe CB a ny mpitany filaminanao a ny préfet mbola ao a ny sefokotany a ny commune sy ny sisatsisa ireny mbola afaka ataontsika hoe mandray fepetra amina disadisa mpiarahamonina tahaka izany mandray fepetra amin'ny ataontsika hoe famahana izany olan'ny mponina eny fotony zany tsy voatery andra ny fanjakana ary zay le mahazava-dehibe le ataontsika hoe tokony ho tonga saina ny vahoaka malagasy ary tokony irahina ny vahoaka malagasy a eo anatrehan'izao zavatra efa nisy ny antso moa teo hoe izay firaisan-kina ny malagasy izay a no tena mahazava-dehibe ary zay firaisan-kina zay no hitadiavana ilaina amin'ny fanavotana ny firenena malagasy firaisan-kina ho an'ny fanavotana hoy azy satria raha firaisan-kina ka hamotika sy hanampy an'izao fahasairanana efa iainantsika izao a de anahoana no afitika ary zay ny tena mila tandremana ao anatin'ilay izy satria raha sanatria na sanatria avoko ihany a sanatria ka miditra ao anatin'izany ataontsika hoe fifandonana sy fifamonona izany a ny samy malagasy iza no azo tombotsoa isika vahoaka malagasy izay hitaky ve sa ireo mpitondra sy ireo mpiara-miasa aminy izay efa afaka ataontsika hoe afaka mitsoka makany vely ary zay ny zavatra misy eto amintsika anie izay rehetra nomena fahefana izay rehetra ataontsika hoe eo amin'ny fitondrana milokaloka ny ampiandohana fa hanao soa hitondra fampandrosoana hampiakatra ny arikarena faobe hampiakatra ny fidiram-bola ny isa-tokantrano milokalokan'izany avokoa zay rehetra ataontsika hoe mitady toerana hiakatra eo amin'ny fitondrana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana nefany a de izao ary nisy ihany ny ataontsika hoe mpitondra ny fandimby teto mba nisy eneny ataontsika hoe nanana vina sy fomba fijery lavitra tamin'ireny fa raha ity fitondrana am'izao fotoan'izao ty a vina sy fomba fijery lavitra zay tsy mifanaraka akory amin'ny zava-misy iainana eto Madagasikara efa nisy moa ny mpanao politika ny resaka an'izany hoe io ane tany ivelany tany izy namisavisa sy nanao planina ny zavatra rehetrarehetra izay nentina nandresy lahatra ny vahoaka tamin'ireny fotoany reny izay zavatra tsy misy ifandraisany amin'ny réalité sy ny tena zava-misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena ary izay ny tena olana ny olona izay tena mahatsapa sy mahita
ary manana traikefa am'izany ataontsika hoe fahasairana ny vahoaka izany a no tena ilaina ary olona manana politika mazava miainga amin'ny ataontsika hoe filana avy eny fotony a no tena ilaina ary tsy hoe hijanona eo akory ny firenena de eo tsika no ianina eo de izay ataon'ny mpitondra fanjakana eo mila fepetry zany mila fahatongavatsainy zany ary mila fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay ihany koa izay fandraisana andraikitra izay anefa no mita ohatrany hoe somary latsadasaka ho antsika malagasy indrindra ny hoe firaisankina ihany ko zany to miraviravitanana am'le herim-pamoretana ka zay indrindra ao daholo moa le resaka hoe herim-pamoretana ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao fa na izany na tsy zany ara de entana ihany ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe iray ny malagasy aza manaiky ho saraham-bazana tao anatin'ireo tantara rehetrarehetra zay nyresahantsika teo ireo de saika ny voizina foana ny loko namantsika zay asa aveza moa izy teo le ny antso teo zao de nitondra an'izay mihitsy hoe rehefa ianina ny mpitondra any eo amin'ny fitondrana de hoe ny malamaloa no avanavanana kokoa rehefa ianina de izao indray izany rehetrarehetra zany tsy nampandroso atsika zany de zay le tokony hoe ilantsika vahoaka malagasy zany hoe am'izao fotoana izao de tokony hiala am'izay na de efa voizin'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana izao ara ny resaka hoe fisaraham-bazana io ane na tiana na tsy tiana e raha ny zavatra ataon'ny mpitondra am'izao fotoana izao hoe lasa aloha makary atsimo de manao fitokanana manao fanamboaran-dalana kanefa ny ary amin'ny faritra sasany mosary ary nefa n'izy mizara vary ary ny tena zavatoza de avoaka hoeny amin'ny facebook mediatizena tanteraka le hoe filoham-pirenena nanome volan'izao nanome vary an'izao de inona ny akona aty amin'ilay faritra zay anisan'ny hoe sahirana indrindra malahelo le izy malahelo ny fokon'olona hoe zay ve zany tsy hitan'izao fitondrana zao kanefa zay ihany ko anisan'ny nandrotsaka ny safidinay nandrotsaka vato ho an'izao fitondrana zao fampisaraham-bazana ane zany e fa rehefa misy zavatra atao de eo mipetraka ny fanontaniana hoe tsy ho ampahafantariny mpitondra kosa raha ve zany ny asany de hoy amantsy ianareo hoe zay nataon'ny tanànao avy azo atao fantatry ny tanànao havanana ary rehefa misy zavatra nataonao ianao ane tsy filoham-pirenena natoko e fa filoham-pirenena ny malagasy ianao e malagasy ray manontolo ray manontolo tsy misy akanavaka io ianao tsy nanao fianianina mihitsy hoe za de filoham-pirenena ho an'ny mpomba ny fitondrana ny volomboasary ho an'ny sena sy no an'ny solombavambahoaka maronisa eo amin'ny anteny miera-pirenena tsy niteny izay ane ianao e fa izao de hoe ianao filoham-pirenena ny malagasy de ian'izany na iza no miteny na iza no mitsikera de tokony ho tonga saina aloha ianao voalohany indrindra satria ao anatin'ilay firenena ireo mitenyreo ary marina le tenin'ny mpiaino teny hoe ny mpitondra tsy tokony tetateta ho any amin'ny hoe madagasikara tsy maintsy mandroso zay mihitsy le hoe nitetateta satria mandroso madagasikara de avy eo amidinao aizy madagasikara de makaiza ny vahoaka malagasy fa tokony hoe ny vahoaka malagasy no mandroso ara-tsaina ara-batana ara-panahy ara-batana de mandroso ao misehatry ny fahasalamana tsy mbola mandeha makatsy amin'ny nosy ravavy tsy hoe ratsy akory mandeha mamonjy fitoeram-pitsaboana any fa ny tiana ho tenenina de ny hoe mba masehaka ny resaka fitsaboana ny enti-manana eto am-pelantanana eto madagasikara maleo tena tanteraka ianao zany ka raha misy aretina mahazo anao tsy voatery andany fotoana sy ala vola be ianao andeha ho any ivelany ianao andeha hitsabo tena zay le hoe maleo tena na ara-batana ary indrindra ihany ko ny kolotsaina ihany ko de volena ao anatin'izany zay le hoe ny sainao ihany ko fa tsy volenareo fampisaraham-bazana ny vahoaka malagasy akehitry zay ngeny mampatonga rehefa miteny eny zao fitondrany zao e de lasany eo anatin'ny sain'ny olona hoe izahay ianareo fa zao azadonina hoe isika zay teny zay de tsy misy mpampiasa mihitsy indrindra ao ambavan'ny fitondrana am'izao fotoana zao isika fa de hoe izao de pirofo be mibaribary mo avoaka ny any amin'ny lisitra ny sadika niarikarena malagasy any amin'ny fahadimy ambin'ny folo de aoka tsy hiteny ray ianareo hoe mbola misy resitsika ao aorianao e fa mahalala menatra raha mpampiatrano kanefany niarikarenanao arenao vao sokajy ary amin'ny laharina fahadimy ambin'ny folo tsapoka mihitsy ane zany e tsapoka mihitsy eto madagasikara eto e 5 ambin'ny folo amin'ireo firenena misa 9 ambin'ny folo
zainona moa zany dikinina zany hoe tsika malagasy zany tsisy apoka indrindra ao anatin'izy noho ninona tsy fahaiza mitantana ary resana teo tamin'ny talohan'ny fahavaloambin'ny folo sy roa arivo ne anisan'ny tena atao hoe akrosina ny zavatra nalefa anintona ny sain'ny vahoaka malagasy ny besiny maro teto tanindrazana dia ny hoe nianatra tany ivelany rehefa tonga ny taorianany 740 tsy fantatra aloha izay nataony tany raha tena hoe nianatra izay tokoa ve izy dia namoaka ilay boky ny hoe pour amour de la patrie dia avy eo zany remoka teo ny vahoaka malagasy tena anao azy le rangaty ka inona moa nanaoko tokoa ary dia nanao fampahorim-bahoaka zay ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity zany hoe inona ny andraikitry ny vahoaka malagasy eo anatin'izany tsotra dia ny firaisan-kina ny firaisan-tsaina izay ny mampiombona ny vahoaka malagasy ka na atsimy ianao na andrefana na avaratra na atsinanana dia tokony mipetraka foana izay atao hoe firaisan-kina sy firaisan-tsaina izay le hoe ratona ny aty marary ny afero ary misy zavatra mahazo tanorantsika ny any amin'ny faritra tsy azadinoana fa nany Antananarivo ihany koa raha dia marary ny any Fianaratsoa marary ny any Antsiranana marary raha misy zavatra mahazo ny any Toliara azadinoana fa marary ihany koa ny any Toamasina izay ny zavatra misy eto e satria nahoana ilay mpambotro firenena ny anankiray iray aneny eo ambotro ny firenena ka raha ohatra ka misy mifanararotana ny vahoaka malagasy ny any Atsinanana dia ny any avaratra ihany koa zany misy zaka nitserany an'io raha eto Antananarivo zany no asianao teleferika tsy rentable dia miteny aminao fa nanana trano vahoaka izay tsy manana eritreritra ninina ohatra izay tsy nametrahana an'io fotodrafitrasa iny any amin'ny faritra sasany dia mibaby an'io troso ihany koa izay ny mahatonga an'ilay hoe mila mampiraisaina ny vahoaka malagasy mila mifandray tanana ny vahoaka malagasy avelao amin'izay le resaka hoe tsy tokotokoana aloha esorina amin'izay le karazana tondromolotra fa rehefa misy zavatra anankiray hoe hita fa tsy mety dia zahiny tena zahiny joro ao anatin'izany toe-javatra izany resaka jiramatsika mantsy satria tato aty dia niverina indray io resaka hoe fahatapahan-jiro izay anisan'ny hoe ny tena zava-doza amin'ilay izy tsisy fahamatorana le fahatapahan-jiro tapaka kely dia miverina ary ahitan-doza io zay ny tena eniko teo hoe iandry an'ilay vahoaka etsika ve zany ny mpitondra zay vao ataontsika hoe mandray an'izany fanapaha-kevitra zany ary zany ny antony tenenako hoe mpitondra tsy manana viana tsy manana n'izany ataontsika hoe vahaolana mazava hamahana ny olan'ny mponina izany ary eo indrindra no mampametra-panontaniana hoe any ka ity atanareo lay ity fandraisana sadek maromaro ane ny ataontsika hoe teboke vo resaky ny filoha anankiroa teo aloha mahakasika an'ilay fandraisana sadek hoe ao anatin'izany fepetra ahafahana mandray an'ilay sadek zany ve isika izany ane no anaovana antsoavo hoe isika iazakazaka andray an'ilay sadeka anefa ny ao anatin'ny ataontsika hoe feuille de route natondro zotra no takiny ny sadek tamin'izany fotoana zany tamin'ny 124 ny fametrahana n'izany ataontsika hoe tanytandalàna izany ny fametrahana izany ataontsika hoe ady amin'ny kolikoly izany ny fametrahana izany ataontsika hoe demokrasia ny fahalalahana miteny sy maneho hevitra izany ene no interpellation nataon'ireo filoha teo aloha izay nyresaka manokana tamin'ny ataontsika hoe solotenan'ireo sadek reo zay tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao afa ny fandraisan'ny mpitondran'izany antsoavo sy interpellation izany afa ny fomba fandraisany azy ary ampidirina amina resaka politika avy hatrany ilay resaka izany hoe rehefa mandray an'ilay
fiaonana tampony ny sadek tahaka izao a inona no mety ho tombontsoa ho an'ny malagasy a aoriana nylay a fiaonana inona ny tombontsoa azotsika ao anatin'izany isika zay hitady an'ilay tombontsoa ao anatiny a voalohany indrindra aloha de tokony hanana an'izany ataontsika hoe inona nafaka omena ary ny vazaha tsy ohatra ny malagasy akory ny vazaha zany ny vahiny a rehefa manome anao zay izy a vao manome ihany koa izy tsy hanome anao gratuit zany reo ary raha ohatra ka misy famatsiny eo misy asa ataony eo a tsy manome gratuit zany reo tsy maintsy misy ihany a ny atolotry ny firenena ao anatin' reny ary zay neny mampiteraka an'lay olana isan-karazany am'izao fotoana zao amin'ny resaka tany zay mampametram-panontaniana ihany koa am'izao fotoana zao hoe ahoana mo inona no ifanarahana amin'ireo firenena israelianina moa izy iny raha tsy diso a le omena velara-tany goavana be eto amitsika inona no ao ambadika izay inona no takiny zareo ao anatiny a mino a fa tsy maintsy resaka arenan-kibony tany ao a resaka volamena ao anatin'izany a sy ireo are-pirenena eto amitsika ireo mila fantatry ny olona nefa zany zavatra zany satria ity tanindrazana ity a de any malagasy fa tsy an'ny mpitondra akory ary ny mpitondra izay efa fantatritsika fa izy ane efa tsy malagasy tsony rehefa miala eo amin'ny fitondrana izy rapitso na rafaka pitso a tsy maintsy anivelany andray izy a no miainoaino sy mitsaintsaina miaraka am'izay ataontsika hoe mpiara-miasa amin'ny akaiky afaka miroso am'izany isika malagasy no ho tratra farany eto ary zay ny tena olana ao anatin'ity satria rehefa ny malagasy no ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana ka mitady an'izany ataontsika hoe vahaolana zany de izay olona afaka mahavahan'zany olana mianjady amin'ny vahoaka izany a no tokony hitantana sy hitondra ny firenena miresaka sika teo le resaka delestage a efa firy taona zay ny tao anatin'ny fampanantenana foana napetraka ary aiza ho aiza moa zany lay miresaka an'izany tokoa sika fa aiza ho aiza lay panneau solaire hoe any ambato raha vavy tokony efa ho vita efa mandeha ve am'izao fotoana zao satria trangan-javatra reny zany zao de tokony hanokavana an'lay atao hoe enquête parlementaire ihany ko hoe ahoana ihany koa mahakasika an'ity zavatra ity satria tsy hita be ihany le izy zay nge le nareo tenitenenareo fotsiny le izy fa rehefa tena hidirana lalina ane le izy de tena tafiditra kosa ony any am'CGN de aloha hita fa vavolombelona mipiasa mibainga voavadika hoe tafavadika any ampiny vahoaka malagasy hoe izay fanovany zay CGN mbo manga efa miroso ny enquête parlementaire eny ka ay